Format benero. Andanda besa miso. Nga misy vaovao. Manintona sainy maro Prime Ministre nampamokana ataon'ny colonel Patrick anisany voaresaka tao anatiny. Zao teneniko aminareo efa namaly mahakasika an'izany zareo anivon'ny ministère misahana ny firenena. Faharoa ataoko fa tompon'andraikitra maro nivotaniso anatin'izay dia efa mirosatsika amin'ny fanadihadiana lalina mahakasika an'izany hitantsika ntony. Ny tsy mety fotsiny zany tamin'ny nataony amin'ny mamanolazy misy ny atao hoe obligation de réserve indrindra manamboninahitra be amasina. Faharoa manarak'izay manana tika koa zany ny officier zay nianarana tany amin'ny école hoe fatao etsay militaire de naniena zay fa nefa misy ny atao hoe indika hoe courage raha misy zavatra misony dia aksia aloha hitanareo tsara misy amin'ny teto hoe basy no mipoaka teto tampitezarita fa aksia no tsisy nompositra zany tamin'ny fanjakany hery rajournal-mampianina aloha raha olona hoe osambolona fanongampanjaka manao fialety fanobana ny akaroka fantatrareo fa gazety zany fa zahay tsy mitsoka teto foana zany ny officier zany raha misy zavatra misoa dia atrehan'ny officier fa tsy hoe anao ianao dia lasa mitsoka dia any ambadika any ianao no miteny fa za manentana raha mba mijery ny zandriko lahy iny hoe atreo zava-misy fa lasa manasarotra ny situation-nao fotsiny raha nametraka an'ilay cocktail molotov fotsiny ange milota zany hoe dia nijanona atreo fa zao ndraiky sa fanitanana fikomena dia ray azo atao anketo areotsika fa manana bianco manana pak manana service de doléance isaka ministère afaka apetraka ny hoe ty misy tsy mety ataon'olona anankiray dia apetraka le izy fa raha ohatra ka hoe hitarina ohatra ny olona izy dia mitombo mivesatra eo aminao. Dia ireny ny aloha indrindra anisan'ilay raharaha Patrick Colonel dia iny moa zany niteraka zavatra maro be mihitsy iny resaka Patrick Colonel iny satria raha ny Prime Ministre zao maly dia naneho ny heviny hoe misy ny fanadihadiana zany misokatra amin'izao fotoana zao fa raha mijery ny Prime Ministre zany tao anatin'izay ataontsika hoe faneho-kevitra fohy teny amin'ny anteny miaram-pirenena tena rapedabe tonga dia lasa izy nandeha zany dia io zany le ahitana ihany hoe satria tokony le raha enona zany zao ny faneho-kevitra ny filohan'ny anteny miaran-dolona hoe tokony say miatrika fa tsy hoe any ananonanonany maneho hevitra raha ohatra zay le hoe lalatsainy zay zany jerena dia amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia tokony miatrika ny mpanao gazety ihany izy na mba nanokana fotoana fohy na lavalava mba satria mpanao gazety mba te anontany zavatra maro iny raha Patrick Colonel Patrick zany zay natontonona makasika ny resaka kolikoly ny resaka satria misy resaka administration anatin'le izy mikasika an'ireo fihetsika ny tompon'andraikitra ambony samihafa zay mitazona andraikitra eto amin'ny firenena na eo anivon'ny folo alina zany na eo anivon'ny dia zay zany voatontonona tao anatin'le izy dia hoe mba nieritreritra ihany mpanao gazety tsy efa tena niomana mihitsy ary ny andeha azy teo an-dala tsara ametraka fanontaniana fa tena fanontaniana raha ihany vao maliny ihany tsy maika be mihitsy tena tonga dia lasa le izy dia eo zany eritreritry ianao zany ao anatin'ireny zavatra roa ny tonga ao an-tsaiko zany drala satria zao ity fotoam-pivoriana ity moa zany dia fotoana anaovan'ny gouvernement reo ministre mandrafitra an'izany tatitry ny asa nataony zany sy ny asa vitany nandritra ny taona exercice 2024 iny zany eo moa zany mikasika ny politika ankapobeny politique publique zay ny Prime Ministre moa zany tokony mitondra zany eo anivon'ny nisy fotoana izy io tsisy eo moa zany niezaka nataontsika hoe nanaboribory resaka ny filohan'ny anteny miaram-pirenena hoe no ny antony tsy azo nanoarana tsy nahavitanany taloha satria tsy nisy zany fa tena fangala-piara be ny sombavambahoaka sy ny gouvernement atao tsy mba zaza tao tokony hanatanterahana zany resaka ataontsika hoe tatitra izany fa dia amin'ity zany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena moa zany nylaza fa dia isy izy ho tanterahana io resaka hoe tatitra zay resahana ny ataontsika hoe asan'ny gouvernement miakina amin'ireo zavatra hiraka zay ampanaovana azy ireo dia ao anatin'izany rehetra zany satria ny lalàna ihany koa dia manome fahefana ny parlementa zany ataontsika hoe ny tsy mazaza ohatra anao an'ilay atao hoe motion de censure hoe fitsopaha-pitokisana dia raha fandresaka mandeha moa zany sy ny fikarovaovao rehetra dia tsy mieritreritra ny anao an'izany nisy olom-bavambahoaka zay zany aloha le izy rehefa jerena nefa zany aty ivelany dia ataontsika ho fiatsaram-pelatsy fotsiny ary manoloana n'inona olana mijiro tsika zao miana délestage tournant olana ny rano
tapatapaka ny rano misy faritra aloha hoe tsy tapaka mihitsy ny rano ny aminy fa betsaka ny faritra raha eto tany rivoreny vohitra sy ny manodidina fotsiny ohatra dia misedra zany tsy visina rano matetika izany ohatra hoe tontolo andro amin'ny alina efa alinalina vao misy ny rano tsy fandriam-pahalemana ny resaka hoe fahasombany lalana ny resaka hoe lalana-pirenena rehetra ny olana amin'ireo ataontsika hoe réseau na structurant zany ny any amin'ny barrage ny any amin'ny ireo canal ny canaux d'irrigation tatatra zany fandroana ireo ataontsika hoe tany lemaka na amin'ireo sopotra ambile sy ny sisa dia hojerena zany na aty amin'ny lafin'ny toe-karena hoe ireo mpandara zay mitaraina mikasika ny hoe tsy fahafahany mivelatra no ny antoninina amin'ny lafin'ny poriporitra araketra fiteny ve zany da ny poriporitra araketra zany dia zany lizy ohatrany hoe resaka répression fiscale zany tiana ho tenenina anatin'ny betsaka ny fanandao zany pays fa lasa nandehany ary anisan'ny fandraisantsika zao hoe resahany hoe anangana orinasa fanaovana zesika nefa ny teto ary ny katona ary ny anizy ary lasa nandeha ohatra hoe atsona ny mpamatsy vola ny gasy mba manao an'izany eto ary sahirana vokatra zany hoe poriporitra araketra sy ny sisa zany dia eo zany dia zay ny atao hoe nao fiatsaram-belatsy fotsiny ary akoatra l'émotion de censure hoe manana fahefana anao azany ny solombavam-bahoaka dia mba ohatra indray zany ety amin'ny gouvernement hoe tsy maninona ary andao areo tena mbola revinareo ve zay raha ohatra atao amin'ilay tenin'ny tanora hoe mbola atokisanareo ve zay fa avitany asa zay nakinina taminay amin'ny alalan'ireo tsika hoe ny PGE zany na ny programme na ny akapobean'ny fanjakana zany hoe politika akapobean'ny fanjakana dia hoe mbola atokisanareo ve zay reto amitan'izany dia mba faravara zany mba miatsaratsara velatsy fotsiny le gouvernement zay zany le karazany hoe motion de confiance misy hoe vote de confiance tsy mbola nahenao an'izany tamin'ity fitondrany tiriny rehatiny hoe andoary zareo mba satria raha ny lojika mantsy hoe rehefa tsy anao zany ny aria motion de censure dia mba manao zany ety mba fiatsaram-belatsy ohatra hoe andoary anga masina vote de confiance zany eto mba tena zay gouvernement mihitsy angeny dia anololo ino moa filazana teny gasy anololo fotsy andolo zay tomitena mihitsy tena mbola mety aminareo ve zay mbola anananareo fitokisana ve zay satria zay zany tokony ho izy dia alefa lizy dia ho hita eo zany hoe tena mba mitombona zany le izy fa tsy le hoe eny efa zay loha ny eto zay loha no mitondro na impito mandifitra olona vina ty ataony brito dia zay ngely izy raha zay zany raha tokony hoe tena rehefa tsy anao rangaresy ty alohatsika mihitsy no hoe tena dia mba samy miteny eo zany lizy hoe mandeha ny diplomatie zao atsika efa manana ambasady a Maroko zao tsika efa manana ary ananina ary nosy malagasy efa ataotsika mahita mihitsy io matsy mbola atao zany lizy le mahita matsy ohatra zao miresaka nosy malagasy io fa inao ve dia mieritrehitra hoe leva ny frantsay ny tenenan'ny André Rajoelina tany amin'ny lapa any amin'ny lapa ny Élysée le hoe rétrocession anio anio dia osy okary efa voateninao moa iny zany dia niteny izy dia nanandrana ny teny co-gestion aloha le andaniny fa aveo tsy nijanona teo izy fa nandehanany tany amin'le apahatany mihitsy hoe ici la France dia zay dia mbola nanandrana anay koa zany niteny taty hoe zay dia zao tongava nytery amin'ny tonton Pedro Terry non ny fahantrahanareo valopolo isan-jato ty aloha najerena fa le voambolana nampiasaina iny hery ny rehatina ka manahirana ny sofina mihitsy raha atao amin'ny teny gasy nampiasaina tamin'iny hoe aloha tsy tenenina hoa mandratra sofina be hoe tena raha ohatra zany izy hoe aza ahoana resy zany raha ohatra zany ry badota dia hoe aza mitapitapy eo ohatrohatran'izay zany le izy raha ohatra atao amin'le mba azoazo inona kely hoe aza mitapitapy an'izany fa tonga dia fa le tsy valopolo isan-jato sahirany ndray tsy every zay ohatrohatran'izay zany le fandeha dia io dia anandrana ndray zany daroary fa nareo efa tany dia ohatrohatra zay manko tsy mba alivaly alizy hoe any amin'ny Élysée miteny dia tonga avy tany amin'ny Élysée Parsa dia zao ndray zany aty miteny dia hoe itsika andeha ho any amin'ny Élysée Parsa zany sika mba hoany dia matsara nerany alasoraka ao anatin'le iry mba hoany anaraka anao ka haiko sy mba anaraka ka ahoana moa izy moa nafaka mianaka ka tsy maintsy mpiakama ihany eny miaraka tiny ka zay le izy ka raha hoe ho an'ny mpahay marika zany manao démonstration dia izy hoe zay zany le CQFD ce qu'il fallait démontrer aussi izy ny mpahay marika zany ao anatin'le izy dia zay le arahana hira kely izy ao anatin'le iverenana inona zany no mahatonga le izy ny atao matsy dia zao tsy mihevitra nao motion de censure aloha zany atreto tsisy fofofofina zany
ny atsandaniny ko tsy manana eritreritra anao zany io motion de confiance anao vote de confiance hoe nefa tiany gouvernement zany nambo fiatsarambela tsy fotsiny de ty zany no mahatonga l'eritreritra moalina andehibe ny serasera'ny filohan'ny republika zany hoe anatona ny vahoaka ienony vahoaka malamalalany marina ny vahoaka zao de io za aloha amin'ny lafo ndray zany teneniko an'le père misotro kafe ao zany hoe tena manao serasera rangaha le rangaty ty mihitsy le mandonandona amin'ny foniny olona de nalefa narahanareo le sary tanao zany le sary de olona lefa le zokizoky olona zany le miresaka enao moa zany rehefa nizoky olona tena tsinjovana ny mare fosindry de iopetraka eo ke zany le izy eo zany le izy hoe raha tena navita ny asa manandraiky ny nisy olombavambahoaka sy rehetra to hoe loolona sy olombavambahoaka sy tondra teny hoe inona zavatra mitranga ienina ny vahoaka any amin'ny farim-piadidiana zay nahavoafidy azy ka raha tena miakatra amin'ny tokony ho izy zany fa tsy manao hoe tsika samitsika hoe ka hoe zay tsy nanota taminareo anao tena bato azy de tsy tonga amin'io ny filohan'ny republika ankehitriny zany hoe andeha anatona ieniny vahoaka fa misy efa natao fisolotena zay inga le hoe démocratie représentative ary ndriatiny misy fisolotena de solombavombahoaka anisan'izany ko raha hoe ny aty amin'ny sehatra iambanimbany zany de misy hoe mpanolotsain'ny tanàna fa iny tsy miresaka mivantana amin'ny filohan'ny republika fa any amin'ny ben'ny tanàna fa reto solombavombahoaka zany sy reto amin'ny loolona zay piahy ny vondrombahoaka aparitra inona ny zavatra mitranga any amin'ny collectivité any amin'ny vondrombahoaka aparitra any misy ben'ny tanàna lanym-bahoaka légitime de tonga dia mbotina manahirana be le voambolana tena malaza izy hoe tena misio malany amin'izy misy mahazo vato 5 isanjato de aveo tonga de ny 5 isanjato napetraka amin'ny toerana ampisalorana ny samboaty ary mbola arahana misy ratra mamony ainy mihitsy any amin'ny toerana sasany fa mangina be ny tsy amin'ny anosy kely zany mpiahiny vondromboaka paritra ary rehefa ny fanjakana am'le centralisme ndray am'izao fotoana zao nietra zay mba ivelomany vondromboaka paritra ny commune nietra trano nietra tany de ozy izy ny ary amin'ny parlement te ok aloha de araizy ranga tsy fantatra tsony na mbola kaisara ave misy azany sa inona no firesaka zany efa tsy antsony na le ohatra efa tsy kaisara tsony no manao azany mbola misy vela tarika atao hoe raha-padango ina itsy zay moa le izy mbola misy iny tena manao raha-padango ile izy de ohatrany hoe tompa mangatakatandray zany zao ny collectivité na ny vondromoaka paritra eo anatrehan'ity lalàna ny lanina tena onivon'ny parlement de eo zany no ale mametraka fanontaniny inona ary ty tena fanohitra be mihitsy maty zany raha tena manao ny asany satria fidimpitinina ihany fa ny lera mandeha matsy raha tena manao ny asany reo ataontsika hoe olona nyvoaka tao anatin'le fisoloam-pahefana la am'le hoe démocratie représentative tsy tonga atao anatin'izany ny filohan'ny republika fa maniza izao manko le hoe tena misaoty kapsilina iny dikan'izao satria tsy miodina araka ny toy izy tokony ho izy zany ny rafitra eto amin'ny tanàna io rafitra raha-mpanjakana io fefa manina de anka izy ingeo mety zainao ihany moa zany le anina hoe ohatra le fanomezana an'le hoe avitsory io raha matoy io de misy olo mbailalany zao ve de mavita amin'ny teny parlementaire de mavita amin'ny teny grâce na me grâce ahoany grâce olona lefa condamné efa mivoaka didy mihitsy no mena grâce ryndeatina fa problema be gne le zavatra ny tenin'ny président iny amin'ny lafiny ara-pitsarana tsresana ataony séparation de pouvoir tsy ninona tonga de hoe iny zany de porofo ray indray ilazana fa mandray baiko ny any amin'ny fitsarana zay fotsiny zany izy de iverenina zany le izy raha fitenatena zany ny zavatra mitranga tatao anatin'ny valabe efapolora roa amby fitopolora de manaporof fa tsy miodina araka ny tokony izy ny rafitra ara-panjakana eto amin'ny Madagasikara faro tsy misy an'izany fisaraha-pahefana zany tsony eto amin'le hoe séparation de pouvoir fa misoratra izy ekena anaty constitution fa tsy iainana lizy dans la pratique fa efatra eto zany de tena resaka hoe tena inona no mahatonga lizy hoe ny ary tsy manao motion de censure ny ato tsy mahavita manao vote de confiance na manao motion de confiance inona daholo mahatonga zany de mitsambikinao ampovoany eo ny filohan'ny republique hoe zay resaka mivantana amin'ny olona alefa nomaty zany satria izy efa nomaniny hidina ho an'ny toliara resaka base toliara de efa nalefa meloha zany fanomana-tsaina io amin'ny eo avy resaka aminareo ho avy manko zany le fantany hoe tena tsy te fampandrotsona ve nareo tena zao marina ve tena hevitra reo ve tenen'ny olona vitsy an'izy mety zany zany le fandehany serasera leo atao mbola atao izy atsika zay fotoana mara aloha mbo tenindray ny olona andaozatsisa ry aloha tokafana kely eny ary efa fotoana zao rehefa misy anjo raha isiny anao fa nga ianao afaka atao miandry ela mihitsy fotoananao zao
zay dia angina fenao no iteny inona daholo ny azo tenenina ony eno amba zavatra tsara koa vahaolana ange manao savaravina fotsiny tsika ao anatin'le izy taridresaka fa ny manaitra be mbola ho avy ny andro rehetra dia aoka anaovana soa zay mihitsy nararotana mihitsy tompoko salama tompoko salama be ahoanareo sy mifampandrosoana any nyamo momba le teny président hoe niarenatsika eto Madagasikara no ampandrosoanatsika ary tsy mila mpamaty-bola avy any ivelany intsony de variana zala ameko aloha le zavatra ka izy taonina parano ahondrana oza zala tao anatin'ny conseil des ministres volamena io tsy fantatro hoe firy taona zany zay voahondrana inona ny zavatra natao tamin'le voahondrana satria raha fahalalako de zavatra rehetra atao eto amitsika de mbola reo mpamaty vola zay fa tsy ilaina tsondreo ihany no anaovana zavatra rehetra tamin'izao de mahavarina zala inona zany mba hoe arenakibony tanitsika no anatsarana sy anavozana sy anamboarana Madagasikara ho androso inona zany zao mivitan'ny fitaona firy taona zay ny lasa satria volana maromaro zay nitenena zay 15 taona parano ahondrana de manaraka zay za ohatra ny volakakafitra ihany zala fananako an'le satria de zao momba n'le rano zao omboatsika rano atsy tsy ho Tananarivo te hoe zao tany ambomanambola hoe tsy voaka ny tombomonambola tsy mahita vahaolana raha tsy mandeha tsara ny jiro azao jiro tapaka fonako inona ary zany de le rano io mbola volakakafitra koa satria tsy haiko 60 kilometre zany hoe amboarina ny rano mandeha ny an-dalana raha totra tsy mbola mahita mihitsy fanamboarana an'le rano hoe ty soloana de tsy haiko hoe to volakakafitra ihany fa de raha kabarina raha mahabe voka ny lehilahy kabarina de voka ny lehilahy so ihany fa tena azo hoanina raha katita mihitsy hoe tonga de mahabe tsiboa raha ny kabarina le rangaha io fa tena tsy azoko hoe fampanantenana foana mampalahelo fa de tena asa tsy haiko hoe malagasy any noerany tsika malagasy any noerany fa raha mbola mety amintsika zao de ireto e zay sota zalahy ndao are zao hoe zay nge le mahatonga le zavatra misy akehitriny ny mpahay serasera de miezaka indrindra mba tsy fatoandro am'le zavatra ohatran'izany izy zany mandefa sujet foana izy ao anatin'io anisan'izany zao le nataontsika resaka teo hoe hitafa amin'ny vahoaka mivantana de mirona makanina sera taorinan'le hoe avotsory io miditra ndray zany ty sujet manaraka de makanina andalo raisiny ianao ien tompoko raha tompoko efa io ary dao ianao efa tonga soa ianao a nanahoana mbola ntsay tsara fifarakeranao zany de ianao moa miresaka an'le volamena 15 kilo isa-taona iny kosa aloha zany monsieur hoe aloavana hoe orinasa mpanao an'le izy le mpandrendrika volamena sy mpanadio zany zay raha tsisy ny fivavana de hoe nivatona asianan'io toeran'io ry indre atiny andao aloha raisina ianao miaraka to eny tompoko salama eny tompoko salama tompoko maheno tsara mahenika
natao mihitsy tampotona azy nefa reny rakitsy ny tantara ahafahana amin'ny tsara inona ny teneny ihany tamin'izao dia inona ny zavatra misy inona ny nataony inona ny ijoroany mahafantatra an'izany vindolona ka liasanareo ataonareo tsara moa le député razarapera sy inona manonja azy manao ny asany tsara koa lery nanity misy hevitra tsidivina aza fa dia izay no antony ahafahana mamoaka ny firenena ary mahafaka miteny ny rehetra sy izy eo amin'nyanao manjery bahoaka zay dia tena tsinjotirena mihitsy ny sotra iny ary zay indrindra mantsy any mantsy ny tena andrefesana le satria ny lalàna mihitsy konge tena milaza hoe tokony misy ny fitsinjarana tsy mitanila ny fahafahany rehetra maneho ny hevitra zany hoe ny andaniny ny amin'ny fitondrana sy ny ivelan'ny fitondrana dia ataony mpanohitra efa voalazan'ny lalàna ary lalàna mihitsy ny manimaritra ny fisitrahana zany amin'ny aina manjery-bahoaka fa tsy hoe refesina ty amin'ny privé hoe ny aty amin'ny privé dia samy mampiakatra ny andany sy ny ankilany mba ahafahany maneho hevitra resaka samy hafa zany fa dia fampatsahivana moa nataon'ny mpaneho hevitra teo a dia akasitrahany izy nikasika an'iny ao ny ohatso manao eny tompoko ny fampandrosoana zay le resahany aloha tsy miandro tsony fampandrosoana fa atao zay ampandrosoana aloha resahana teo satria le hoe mpiatso voalohany teo inge laza le hoe resahany tsy 15 taona fa tsy reny ihany efa nyresahana inge le rehefa nitokana le orinasa le mpanao simenitra eny orinasa efa nisy moa zany fa fitantanana vaovao indray le tany bity dia hoe iena ny vidiny simenitra io iena be ny vidiny simenitra mba hanamora andao aloha raisy ny tiazo ty miaraba ty eny tompoko miaraba e allo salama miaraba tompoko salama re ya fa miaraba tika indray a raha aloha le interiste misaotra kasika ifanikafana ny somary ena kely ny radio alo ary na mitsoka ny radio fotsiny dia mialy zay mikikika zay misaotra indrindra ndao ary ya kasika le kabary fanikafana nataon'ny filohan'ny anteneran'olona le kabary fanikafana ohatrany hoe amiko le izy ohatrany hoe fanindehan'olona ndray le atao fa tsy tena vitika le fanikafana le kabary ofisialy ina moa le diran'ny kabary ofisialy anatiny hoe misy mandeha makany ivelany misy dia tsy natarika olona dia makasy dia makaroa amiko zany tsy mipetraka hoe filohan'ny rafy-tambony lay olona le kabary dikerizafiaty iny fa hitatahatra amin'ireny sahady fa raha rempolo andro lany tika ao anatina fivoriana tsisy zavatra mandeha amin'ny zelohany ao mikasika an'le hoe ilzipasa indray za zany manentana ny filoham-pireneny tsy tokony isolo tena malagasy ianao raha ohatra ka kitsoahanao mahafarantsay anao apekao mihitsy ny fitsapahan-kevy-bahoaka dia eto ny feo amin'ny malagasy telopolo tapitisa raha vitanao zay dia matoky anao firenena malagasy zay ngamba ny afatra mikasika an'izay fa mbola itory eva aveo fa divanapahana fotoa mbola po ndao ohatrany ke zao le endrika le sy olona ndresantsika teo hoe rehefa tsy hanao mention de censure ohatra ny aria dia mba manao mention na vote de confiance indray ny aty apita zany hoe tena sura ve fa tena matoky anay nareo sao dia mety tsaratsara vela sy fotsiny eo dia alao zany le izy dia ohatra zay kory hoe andao ary fa dia hoentiny ao anatrehanao reo vahoaka zany mikasika an'le hoe no ilze parse fomba anankiray zany fa tsy hoe zay ny tsy maintsy atao fomba anankiray zany hoe tena zay ve le izy fa io koa raha manao azany ataontsika hoe référendum zany na tsy haiko zay fomba ilazana an'izy inge efa hainao ihany ny valiny raha amin'izao endrika isehony zao mety jabaka fotsiny amin'izany andao aloha raisiny ty miaraba toko manao ahoana miaraba zanatoko raha salama betsika miaraba nareo dia miaraka amipio dia miaraba teknisianao ambady teo miaraba tompoko mahafinahitra aradara ny tofrady ny tiako lazana dia momba le zalany le zalana teo diatso hoe gaby kabariny somaindratiran'olo zay ngamba le raga io voatra ero aty kabary présidentny anteneran'olo zay ngamba rehefa voana eo fa ino isaky amin'ny kabary tsy eo aminay namanjesy dia miatsy vakoka tena miatsy azy iny loako tsy raisiko ray aman-dreny mihitsy
Tsy olona tampindina malagasy fa tany fatisaraka malagasy. Jiaby tsy manay an'iny hoe ora aman'ireny le za manokana raha ianao namanao zay vao nahaino kabary nataony isaky ny kabary ny miatsy azy dia miatsy vahoaka. Zay ny tena anina fa le vahoaka moa zany amizao mbola sokona navibaty fitapidalaka le. Na mpitondra satria ankehitriny za mahita fa mahatoky tena fantatra tena be aragasy kagalina am'seho eto ny zavatra tsy mety ataony fatraka an'io eto fa tena le vahoaka moa io raha mahita dia mahatoky tena fantatra na mpitondra raha tsy dievitra de teny avoaka mivavany tso fa tovavana azy mpakamo fotsiny. Fa zay raha otanareo hoe mpitondra tsy manana fahendreny hoe tsy mpitondra tsy ampitambatra zany tsy ampiray vahoaka malagasy. Mpitondra anavatavana io ary raha salatevy bavaka hoe misy ny zavatra fafapiseho ta firenena dia za mahita hoe tena orafy ty firenena malagasy ty raha izao no mity. Fa reto manafasy fa sy tonga saina am'izao zava-misy zao efa misy ainy tonga saina sy miatreta fa ie mbola manana fotoantsika mbola afaka itoizy amin'ny faly zavatra mitanga ankehitriny ry Ndretina sy Rdani. Za zany mbola miverina amin'io le hoe fanomanana ny sain'ny olona fa ho avy iresaka ieno hitafa mivantana amin'ny olona eny ny professeur Savelbera tamin'ny fotoanandro nalaza tamin'io le manao le madaray dia mampandray fitenenana ny olona dia miresaka ny olona. Io zany ahatsapana fa mipakany amin'ny filohan'ny repoblika fa nanjary ny ena ny fahatokisan'ny olona ny fitondrana zay tarihany fa tsy lazany hoe azy zay zany le izy dia miezaka izy zany ahoana aloha no mba amerenana azy zay hoe andao za tsisy miaraba eny tompoko miaraba miaraba salama salama jasy arakeleleny zareo teo ngary ny atao mahagaga tsony dia revony teny folo-pirenena amin'ny folony lehibe ny tanora amin'ny antenimera-ny olona antenimera-pirenena zany eny hoe tsy sandry no entina amin'io fa saina anankiray indray mamaly aza lehilahy fa tsy pelaka zany fomba fitantanana firenena zalaty fanavana zany ifanaraty dia fandrangitra zany izy fampandrofonina ta Madagasikara manina ary le pandroso no katsary dia mieritreritra le teny filoha tamin'ny alahady tao amin'ny aina manjery-panjakana misy zavatra fantany mato izy miteny hoe anamafy mihitsy izy ale kolonela hoe efa nivelana izy am'izao fantany mipetraka ty zao toby ve olona anankiray ve dia avaky toby fa io zany misy zavatra betabe zavatra io ary io misy secret be tambara ho antsika vahoaka malagasy io ny zavatra tokony teneniny fotsiny dia zao hoe inona ny tokony atao amin'ny zavatra miseho mitranga ohatran'ireny dia manty le filoham-pirenena hoe zao ny zava-misy zao ny zavatra tsy marina zao ny zava-marina fa mampirorosaim-bahoaka ho le izy manjary le ty ivelany indray na ohatry ny hoe tsemboka loha amin'ny hevoka zay lafa masotona misaotranao i Brito mety ho vahaolana tamin'le zatra ny teneninao teo ihany le hoe mihaino ny vahoaka ny filoha maninona moa raha tambatra amin'ny toerana anankiray dia mba vitandray andro fotsiny le fianonan'le vahoaka ka mety ho sarotra vahoana no mety ho sarotra mety ianga zao ohatra hoe mba ohatra zao mandeha mety tsy hitovy mantsy le zavatra misy mety hoe andeha ho any ataontsika hoe any a Besalampy izy dia tonga dia amin'ny toerana anankiray vahoaka ohatra mety hiteniny any a Besalampy hoe ilalana tsy fandray-palema na tsy haiko ohatran'izany fa tena raha isy olona hiteny ary amin'le mpandray fitenenana fa tsy hoe voasivana say ampitenenana zavatra melo aka tsisy vany izao zany le zavatra misy hoe président tena ampitiavana mialaranga ianao inona nitranga dia mieritreritra izy tena mety le olona ny teny iny ny voabata voalohany manakorotana dia mijegny le olona tanana ny vadika iny ko le eny tompoko sotra kely eny tompoko salama tompoko io za zany teny hoe ien'ny feon-bahoaka iny antony dia zao raha ohatra izy ka manaiky hovahiny daholo ny ekipe rehetra ka
nanaovany vetemanty izy dia mametraka fanaby adina lalina izy momba ny zavatra resan'ny kolonel reny tokony eny vevahoaka zay fa raha mbola tsy miovy reo fantaniam-bola fotsiny sy fantaniana ato fotsiny za feom-bahoaka enony zany rehefa nefa mibarainy zay ny zavatra lazain'ny kolonely iny fotsiny dia efa hoe misy ny tsy fakazahoana eo aminy sy ny mpandarangeza be iny zay anazy iny dia ohatra ny manao an'le adin-jazakely hoe alasako amin'ny dady laisany zay laisa mitady amono ahy ohatra zay zany ny film anankiray iny zany tsy hoe film fa tena zavatra tena mitombony ny tenen'ny kolonely iny satria be loatra ny tsindry mahazo azy momba ny polyclinique lafy eo amin'ny sehatry ny fitsaboana zay endreketany dia manjary voaheringely izy dia tsy tiany zay zavatra zay dia izy ny sa namaly an'izay zavatra zay ary nanaovana commande izy hoe alefa ny antsefa ary opiteny izy ary normal be le mesure andraisin'ny colonel hoe raha hopotika antsefa tena potika fa aloha mandray mesure hafa misaotra tompoka be deabe no afaka anaovana lecture niny zavatra iny fa raha hoe hoarina amin'le contexte zany hoe ao anatin'ny fotoana isokafan'ny fivoren'ny parlementa no mivoaka le hoe eo anasiana amin'ny olona dia ahitana zany fa tsy totosa mba tsy lana tsy nahavitan'ny asany tokony ataony ny mpitondra tenin'ny vahoaka zay zany nisy olo tena mbahoaka amin'le démocratie représentative dia ireo olom-botendry ihany koa isanambaratonga dia tsy hay zany hoe manao asa ampakadizina eo fotsiny mila ranoranony zany mibetsaka atao reny dia atiana satria mety nandeha zany le toromarika zao fa ny fiakon'le izy amin'ny olona dia menomenorana hoe tena tsy araka zany satria betsaka ihany ndao aloha raisiny agny aloha ndao ary efa raha tika manazany fa mitondra fanjakany lohan'ny pirenetsika io zany ny zavatra teneny maty dia lazaintsy teneny mba ihany koa zany zany ny zavatra dia ohatrany hoe lalaovy mray zany tika zao any amin'ny fitsemoana ay mamanjery mpanjakany ina moa zany any amin'ny TVM saneraneny satria manino any misy an'le olona matay tsy mahita vaovao le tamahavoatra iray fa any no mahita an'izany dia any no miteny zany midika an'izany dia zao nitika ty-Antananarivo tsy filara iny tika io teny lava zay kirakray tika io tsy filara iny eo zany fa zao ny ataony ihany no ataony amin'io ary jereko tsara ihany zavatra ataony izay zavatra raha tena deretrika ny fampandrosoana ny mantetim-panoloro fanjakana hoe ampandrosoany Madagasikara tena tsy misy mitsiny zany amin'izao kanefa dia lalaoviny any amin'ny hoe communication informatique dia eo fa mitady ino zany izay zavatra ny tena misy paterna zany manolo izy hoe manolo izy hoe anao 400 mégawatt manolo fa tsy misy vitan'izany zany dia zao raha tsy matanjaka tsara zany tsika aty amin'ny mpanerana ny amin'ny communication antsika dia izy manana ny TVM matsiazonao ekarany io dia any izy mandeha dia reo dia olona mba nampitenen'ny tany aty mitanyray momba ny hoe hidrany aty diary izy anao vatokitsika amin'ny URNTIC io dia reo dia olona nampiteneniny eo dia hitanareo amin'izany izy hoe le aty Antananarivo itsika aty Antananarivo na any ampahatanytsaiko hoe ahoana fa tena tsy rara iny commentaire atsika isaranao mety miteny an'izay ianao fa ny zavatra nisy kosa aloha dia ahitana fa le colonel Patrick nge ny fisehony tety amin'ny réseaux sociaux nge napio an'izao zavatra rehetrarehetra zao asa aloha zany hoe misy akony zany le izy ohatra zany koa ny amin'ny tony ataontsika fa nokevitra amin'ny anao manjery tony amin'le hoe tribune libre zany amin'le hoe faneho-kevitra ndao aloha raisina ny antso manaraka efa vonona anao miaraba tompoko amana topio miaraba salamo raga olo tena mba mahay lalàna ve le pitipitetsika le tena fanatisme fotsiny mpanao lalàna mba tena ohatra tsy hoe manananina ty fa mba mamakimaky lalam-pandena
mba malala hoe aketo ny grâce présidentielle ao fotoany lehibe ao fanokana aiza ve adiny 12 de grâce présidentielle papatsy izany no mpanao gazety ny députétsika fa very any ty fireneny ty sosa tompo hitako mihitsy ny adihevitra iny efa betsaka ny nanoro azy sy nanitsy azy ao anatin'le izy nange raha raha mbola apitsika eto sao dia mahasepitra olona indray le alahirana mantsy raha karary olona eto zay indrindra le izy mety hiteraka aretina le izy raha ohatra ka satria tena mety efa tramaly matsy izy nanao ny hevitra iny dia efa ny olona efa namerina azy amin'ny tokony ho izy hoe tiana izy tompoko naty aloha mba ikeny mamerindrema ihany rehefa tsy nahazo toerana tany an-danitra andaty dia nalefa izy aty amin'ny planeta ty amin'ny planeta tany petsaka neny voalaza ary zay nge hoaly izy hoe zaloha mame courage amin'ny hoe président raha tena ataony mihitsy le firesahany fa aingany mba tsy olona voasivana ho avy mpitondra teny no hiteny fa alao hiteny malalaka ny olona raha tena zay le izy satria zany le tenen'le folohan'ny anteny merando olona iny hoe mila miatrika de mila sa de régleny eto le izy fizy moa zany nanisy bali zany aoka mba hifarany eo any le haine inona moa zany le hoe fankahalana ka izy tsy resaka fankahalana fa resaka hoe mety ho fampatsahivana hoe nareo miteny an'ity tam'izao de ahoana le izy ohatra hoe rehefa mitokanana nge le minoterie tary Thomasiny lay orinasa mpandraharaha mizaka ny zopirenena frantsay mpanao an'le atao hoe koba lafarinina ihany ko de hoe ena mividin'ny lafarinina aro atao eto daholo tsy hanafatra tsontsika ny zavatra vitaina eto fa tsy fahita hoe zay ve le zavatra mitranga satria raha pâte alimentaire raha inona vidy anao hoe dana mba vidan'ny lafarinina avy any amin'le firenena inona moa tsy ohatra anao dokan'le izy hoe lafarinina Egypte lafariny de tena asa aloha ahoana ka zany kely zavatra misy eo amin'le hoe mba ho fanajana sy fiarovana ny tontolo iainana kely sisa tsy ho signy sy ho fongana io anangantsika orinasa mpanao an'le atao etanol ay etanol le ao andao za tsisy miaraba tompo ino tompoko miaraba vita lasatsy ara niakatra iverena kely ary kenenina hoe andray matolomisika no nanaka any particuliary de dera koa ny ataony le député zay lany ao amin'ny hoe vice-président ny assemblée nationale manaka anany io tamin'ny Andriamatoa Rajoelina Mapianatoto teny zao tenireny zao no averiny radio maromaro isan-karazana atsotra tsy miraharaha zany izy de jereko ny teny tontolo ananasa sénateur de momba mpitandrahana somamalina volamena tao teny aramiainao zany ianao fotondra fanjakana hiarana zany zavatra zany ny fanesanam-bahoaka hiatrika ny tsirany atao amin'le vahoaka de mba tokony ho tomasaina ianao hoe ay moa nisy zavatra ohatran'izany tokoa ny tenenina teto fa zany tena midimby zareo tsy fantatry zany de raha vavisy an'izay ianao ampampanina tenanany hoe olona tsy anankiray tsy hoe olona marobe no manohana an'io particuliary fa olona ray na de tsy menatako hoe ndray zareo zany communication ny zareo zany de zany mampatonga anateny hoe ahoana no nanana communication tsy menaparan'izay mataka marina mety amin'ny tenareo mety misako ny fa liako ny hoe de zavatra teneny zareo ke tena ohatran'tisirarany azy ny hoe ny tenen'izao izy maly izy zay ro zatsy ny tenen'izany de inona zany ny tena fiatraika zany zavatra rehetratsika eto amin'izany fa zavatra ny tenena fotsiny de hoe inona ny fomba mety ho hitany rehetra hitambaran'izany retikeka rehesatika itanandro zany amtenina tsy mety to ny zavatra tsy ny zareo zay fa mifotra betsaka no angle zany na lecture afaka atao amin'le zavatra misy io miakana amin'le hoe minona le zay vampitoana miakana amin'le hoe inona no nitranga minona le izy tena de maty zany efa ohatrany reny la masilina midera ery le izy andao aloha raisiny anao miarabe allo manao any faly zala tetsy mindrany fa mophobie le resaky na io resaka particuliary io ary
resaka QMM resaka serekana Ambatovy zao dia menimenina zareo 1% le izy. Le 1% nefa de dépense minière alohan'ny zany Ambatovy serita zany QMM zany efa mihoatra ny any 60%. Zay le zavatra misy. Dia atao anaovany récupération périodique le izy rehefa tsy eo amin'ny toerana zareo. Ny amin'ny mahagaga anahy ny tena mampimena ohatrany hoe rehefa teo amin'ny fitona tetezana mitra zareo raha ohatra ka izy atsamin'izao izy mbola eto mbola mitondra raha ohatra hoe ka 1% marina ny nalainy zareo tao maninona ary tsy manao révision ana prix indray na manao révision ana zavatra tao amin'izao fitonan'izao na mifoanany fa reo ny naka vola tany ka nanomboka tamin'izany eny ny fitona tetezana mitra tany amin'ny ministre finance tany de mijery an'izany Ambatovy zany mijery ny fianarahana atao io dia gaga very zareo satria zay le izy any 60% le izy dia zay mahatonga le izy ohatr'izao io na resaka permis d'exploitation an'io resaka base tulaire sainzy io anie tamin'ny tetezamita namoahany an'io dia zao zareo nefa tsika io hoe aiza ny tena plasiny mamono maka izy izy rehefa eo amin'ny plasiny izy ay ny maka an'le zavatra ay ny mampanjavona an'io resaka radioactif rehefa tsy ao izy dia tsy hainy le zay tsy fantatra tsony le izy dia lasa mifamaofobe na io resaka hoe évasion colonielle tsy fantatra hoe efa tany amin'ny CNA io nandefa taratety ohatrany zay tany hitako amin'ny plus zay manko momba an'jeren'ny colonielle maly hitako amin'ny Facebook nandefa tany amin'ny président CNA izy fa maninona tao alohan'le acte nataony ve le izy inona ny réagir ve le président CNA kosa otoizantsika zay rehefa avy eo dia mitsatra kely minitra vitsy fotsiny dia miverina indray mahery fita minitra ny amin'ny 7 heures maraina amin'izao fotoana izao efa misy antso vonina ao ambady ao dia horaisana ampitiavana ianao sady tolorana ny arabary tawazawasokialy any avery koa 10 taonina no ahondrana eto amintsika ny volamena nytoraina ao antsika malagasy zay asa firy taona zay voahondrana dia navery Maurice zao ny tany aminy navery ny Comore ny tany aminy ny teto amintsika ny vadika vy za ohatra matahotra ary zalahy matahotra ary malagasy so dia nividim-bolamena antsika lasa amin'ny taonina any hivadika baoritra na hivadika papier génique sasami miaterytsika malagasy zany zava-misy so dia hivadika baoritra papier génique avidindray satria volamena mivadika vy sotra zalahy azoko tsara mihitsy ny ao ambadiky ny tianao atongavana ao anatin'le hoe ny arena mila trandrahana io vao hitondra fampandrosoana zay le izy rindre aty dia andao ary raisiny ianao miaraba tompoko tompoko allo miaraba miaraba tompoko miaraba anao ya maheno tsara tsara mihitsy miaraba nareo vina mafinareo eny ary ya mba resaka kely nia zany mba tiako ambara ty le famotena zavatra ty mampalahelo be zay makany tomasina zareo oetan'le sinoany tamatavy io mba izy mipitena zany tena koa tena taminareo ny inona leo apepo io fa ity fitondrany ty ze atika zavatra foana ipetaka ny tary hitatsika tena moa miaramila ihany fa miaramila koa am'izao tsy milamina tena tsy milamina eo tsika hita azy eo tsika dia mba te hanao black kely azy zalahy bola miarobe am'izao idray misy tsika tsara angamba zay pasokokony misy ale corrasiana ampiana sy force de la conteste zany matetika le taloha finalista foana hitatany baolina kely babolavatsika lasary baolina manafika ny corrasiana baka izy loatra zany fa voasakana misy ramasy satria reny tare zafady lasa baolina natsikony eo amin'ny tezy ramasy voatsivika ny trakany efa zany lasa misy tandeny mabe mahafinaritra kakakika le tena tana tsiriry
Tomaty. Raha pitondray zany hoeninao mivaly le izy Arsenal sa PSG fa de eo tsika mahita izy ny oalina mbola misy le manasadalana faharoa efa mivoaka mpandraisy tamin'ny isa tokana moa zany PSG tamin'ny lalao mandroso tany amin'ny nanolonany Arsenal de eo amin'ny Parc des Princes zany ny oalina ndray no afatarana iza no ifandona amin'ny Inter de Milan amin'ny famaranana ndao zaty izy miaraba tompoko eny tompoko allo efa eo ianao maheno adray efa maheno anao zato isanjato minitra andao zaty izy eny ary zany de misy an'le fahasomanitena filiary no atsaray rehefa hita zao fa hoe manimba ny tontolo iainana le izy manamotika fiainam-bahoaka na ny firilitre mapotika amin'io fitrandrahana n'io base tulaly inona foana miampy le fanjakana mihitsy zany tsy tia halala le vahoaka zany mihitsy izy zay ne zareo zany resaka vola foana ny azy zany vola tsy mahazaka fofom-bola mihitsy zany reo mpitondra reo tsy mieritreritra ny hafaran'le taranaka mihitsy zany zareo am'le izy reo olona reo no mpiantsika mpanarato ny asan'reo olona reo zany ny asan'reo vezy reo manina raha tonga de mba motivena zareo mena lakana ohatra natao président Marc Ravalomanina zao nanamboarana lakana dolo le olona reny aniny misy lenina izy niala teo iny de tsy hitateraka tsolo le tetika asa fa zay fa mba mila mba misaina mihitsy le tondra fa tena manahirana be le mieritreritra de reto tanpilaminan'reto koa zany mba mila misaina nareo zalahy fa tsy aza matim-bola manjary potika no avy ny taranaka zay eny ary tsotra de efitra io fantany raha ohatra mierina filohan'ny republika tamin'ny alady zany de hoe roso izy ny fanjakana sy le orinasa hitranaka an'io zany amin'izany base toliary zany asa zay ka ny fahazokan'le zavatra nresahany tamin'ny lady fa mampatsiahana an'le zavatra nyteneniny filoha teo aloha amiral Didier Ratsiraka pension aminy tamin'ny tetsy amin'ny Carleton le mikasika an'io hoe zavatra mihotrika ao de ohatran'ny ekipe de hitanao raha mamokany azy de efa kahitana ato amin'ny efitrano movatsy zany le zavatra mitanga tetsy amin'ny 67 sarona le dalina olona efatra voasokafana le dalina andeha hanao an'le anina tao de niara-taraiky le mpiasan'ny napalahelo ohatran'izay io ary mbola sarina dalina zavatra ohatran'izany ie le zavatra iry fa elo mba samy eritreritra tsara daholo milohan'ny fanapa-kevitra miaraba daoko allo manao ane kono azafada eny ary vidin'ny baril vesy aloha miakatra samy midiny mijotso ka zay mampagaga amin'ty resaka ty mantsy satria le ministre io tadidiko ny teny hoe arakaraka amin'ny fiakaratsy ny vidin'ny baril no manaraka ny onjany zay tsika nefa le izy midina fa nity amintsika miakatra de zay ny tena zavatra tena hoe tsy azoko mihitsy zany le izy de faharoa le resaka base tulaire zany raha tanataditsika ny président français ny teny hoe tsy misy afa-tsy ny terre rara ihany de moizino izy fampandrosoana azo eritreretina zany fa ny français mety hity tamin'io sehatra io zay le fandeha izy ary matoy président tamin'ny lady ny teny hoe raha misy ronatelo izy ohatran'io de tena androso be Madagasikara efa misy zavatra efa fitsiro amin'tra efa mety hitanga any fa ny français mety hitrataka basy mety hitrataka basy hafa mihitsy zany eto amintsika resaka terre rara zay le izy zay ka dioza hoe tsisy zavatra azo tianana amin'io hoe fampandrina disa fotsiny le hoe hidineny fotsiny hoe ifampiresaka amin'ny vao resaka be zany zany zavatra efa firy tomaty izy ny teo nandroso fetsika sany emotra potika dolo ny orinasa mpanjakana potika ny lalana dinina ihany mbola mpananteneny atsika eo fa dioza hoe resa be daholo zany sotra toko andao ary manahirana tokoa nge le izy aloha fa le
any Ampasindava any Ambanja any amin'ny district an'Ambanja efa mandeha zany fitrandrahana zany any amin'ny district amin'ny Bikily mbola mila fanazavana io inona le zavatra mitranga ho hitan'ny olona amin'ny Google Map dao raisiny anao aloha miaraba tompoko allo eny ary allo salama efa io ianao salama tompoko salama ya za le resaka atao amin'ny page makasika an'le hoe afaka miakatra amin'ny top radio ve de hoe naiko hoe ampafantatra moa zany mokonkotriny témoin le natonga nanihira moa zany ny évangélika raha soary ho alaitsika ny laranao dia ho atsony ianao vantany vo vity ty fandaharany ty misaotra indrindra izy daholo zany be izy zany be miray daholo mahazo ny sehatra daholo ny rehetrarehetra ao anatin'le izy dia jerena zay mampety an'izany a raisina ny laharanao dia mifandamina eo zany mikasika an'le izy ny inona ny resaka manaraka ao mbola tsy vonona izy any Ampasindava misy manao resaka terra aloha ary ny olona any toerana dia efa efa naneho ny heviny ihany koa manoloana lay izy efa misy antsy loha ato raisiny ianao miaraba tompoko manao foana miaraba ny tompoko miaraba tompoko ia zany mahagaga le olon-dehibe mifanasa vangy le hoe ohatrany hoe be ozatra fa tsy ampy saina telaka ohatrany afaka mandrapa sofina be le izy moa fomba miatra ny resahana zao azy de le manaraka ahoana le basy somamany io hoe na misy rona telo ohatrany any basy tiliara de mandroso be Madagasikara tokony mba trandrahana koa zany basy somamany sota toko zay moa zany le izy ko angano fitrandrahana fitrandrahana volamena nge teto tsy nety tapitra mihitsy na nisy ary ny fampitsara raha zany hoe miato aloha ny fanondranana volamena le fitrandrahana tany janony zany andao sa tsy izy aloha miaraba tompoko allo eny ary verina kely eny ary isika am'izao fotoana ka tsy tokony ho gagy na ho talanjona na ho zandana itsony fa ty misaotra an'ireo blaky le tokonana fivoampitia zany de karazan'le olona tahaka toy na lahy izy na vavy na lahy na vavy tratra eo mpandrindra tratra ny tompom-bady manao ny ataony de izy indray no manangam-bovona na iala tsy nisy any ty de iteny azafady fa ohatra ny solafakaamy manao an'ity le fikety moa tsy zareo miala tsiny na inona fa tonga de ny mpanohitra tanteraka am'le zavatra nambara ny zavatra soaka ny zavatra nianianany zany no atao ary ny tendaloha manasy de ity ny olona niaraka tamin'ny fotoanandro avy efa fialasa sasany efa lasa vovoka angambany sasany efa midomany etsetra sasany any am-pony tany tena enzana dia rety le tafara zay manao zay mety amin'le soleladelaka sy ny anana re zany andrifara moa akoatran'le manambasy sisy nefa le manambasy tsy raha mahita raha ny tenyle manavoninahitra général misarana koboa iny de tena ohatra manahirakirana ihany ohatra miaramila daholo izy zao no monolany l'économie politique l'économie anankiray le tomponatoka tamin'ny 6 kanefa fa niaikilitsilifina tao de fa le atokotafika anisan'le zala le teny malo moa nafakimaly ty tena mbola ino tena nisy any andry ka tsy mampiady olona zany fa zava-misy zany raha otora moa lasina io mampiady olona zany de ny daholo zay nitenena taloha zay nisoratana taloha de ampifanatrehana de dikevitra fa zay ny tampety zay tsy misy eto de manjary gagagaga sy talanjo sy tena fa zavatra normal ihany fa rina fanogana mpanjaka tamin'ny 6 eny ary ka zay mihitsy ngely izy hoe ny tena raha ohatra tsika te iova de mila manana le fanetretena aloha ray de mila manaiky hoe eny ary fa zao zavatra rehetrarehetra mitranga zao hoe tokony de tsisy afaka miaiky mihitsy hoe tena misy zany tsy mety de eo marena satria raha mbola party aono zany raha ohatra ka mbola tsy tonga am'le hoe eny fiekena fa misy tsy mety de voarenina tsy satria raha zavatra mitranga nge tonga de hoe taditanao le général le niteny tary am'le fitokanana an'le toby misoratana naovana batemy an'le toby miaramila ana zandary général zao hoe no miteny de tsisy efatra valambe efapolo rorina de hoe mialatsiny fa afa nyfandraisana tsy tokony ho indray afa nandraisanareo anteto zany ke de efa fendrika isehon'ny faharisarisany nalaza foana fa hoe grande muette hoe tena mangina ao fa raha tokantrano tsy ahaka fa miahaka le izy am'izao fotoana zao de mbola tsy miaiky ihany raha ny tokony izy ao anatin'ireny de fa nametra-pialana amin'ny be de be manao raha kopany tokony ho izy mihitsy ny tompoko miarabe
miaraba koa miaraba radio miaraba la moa zany mevy de soka fotsiny hitanareo hoe tabidy tsara fa tamin'izany fotoana zany de misy an'isy karazana pakopoko nampalmiary raha da io zany tamin'izany de vovana tamin'izany hoe président Kimisonga hoe antsaina sory aloha ary naneneneny aloha de nitapahana fa mbola afaka miditra eo ihany anefa ianao mbola manana folo minitra be zao pioany misy raha nga le radio de enao amin'ny telefônina anao fa mandeha izy eny tompoko allo manao tompoko salama ny hevitry ny hafa najeriko teto foana moa zay zamozay lefa matafiditra za tena ohatra manana izy eto tsy hitako mihitsy raha nga nikandrahana reo hitandrahana ny zavatra ambanin'ny tany io zavatra ambanin'ny tany io nge manaparitany ary malagasy tsy farana afaka zato taona mbola tsisy mafantatsika de ahoana ny farandro olo fa isika amiko tena tsisy afa-tsy eo fambolena raha nga io sakafo io iazakazahany zao tena marina ka ary sika ro sakafo miazakazahany ina moa ny ainatika fa tsy sakafo tsy hinakanina fa tsy zay raha mbola mitandraka tsika ty maty ny tany maty ny olona radioactivité sy ny karazany ara hitako mihitsy zay discussion ny hoe velo atao ve satsy atao fa manam-pahaizana sy ny manana fahefana moa de tsy fantatro ny vola ngamba madio posiny foana de fandoma manaraka an'izany da teneko anareo mpiasan'ny radio ao zany radio zany fanabeazana za zany ohatra ny tenanareo hoe mba izao raha agnaty gasy nao ampiasainareo fatra nareo ohatra fananianareo atao moa le teny frantsay ohatra hoe mampiseho nareo mahay teny frantsay de aveo mivadika nareo teny gasy any mba ataovy mazava le fomba fiasa fa zatoa zany de ny mba afaka mamiteny hafa tsy ho teny tompoko ie marina mihitsy zany teneninao zany tena marina mihitsy zany teneninao zany misy olona manko tsy mahazo an'izy io raha tsy apiraka kely le izy raha izay tsy manao fananina mihitsy zay fa manao fananina fotsiny roa zay io manko anaty lalam-panorenana hoe manana teny ofisialy anankiroa tsika telo zay de ampiasaina daholo zany zay fomba azahoana le izy efatra ity be miray ity zany de ohatran'izay raha amileny etsena izy de composé fa zany akory tsy manakana le zay de tena mandala ny mihitsy zay ny antom-pisin'le hoe miaraka amin'ny mpandala ny kolotsaina malagasy manao an'ity fandaharany ity zany moritany eny za tsy manao moritanyka eny tompoko andao za tsy izy ary eny eny mba miezaka ny teny malagasy tsisy mafia ny teny malagasy sady isan-drato zany teny misy fotoana zalovana olona mitovitovy fotoana amin'ny teny an'izay daholo mba iny samana tsy fanomezatra iny fa sapa matapavoaka le hevitra loatra izay momba le resaka teo tapaka moa le resahako teo le izy a be loatra zany le mpitondra no mitarika casserole raha tadidiko tsara mihitsy ny teny ny filoha-pirenena nanao remaniement hoe misy mitarika casserole be dibe lo mitarika casserole le mpanohatra reo fa fitaritana casserole taritan'ireo mpitondra reo no mahatonga an'izao zavatra misy be dibe mahatonga ny olona tsy mahatanty io de miteny zay le zavatra misy be dibe mihitsy za zao raha mahita iny zavatra tenete colonel ao mba nienao amaly zavana eno mba ampielana amindreo marina ty na tsy marina apataovy dikin'le hoe resaka fitsabony le resaka hoe fitsabona ry amin'ny anina lasa gonfle facture audit international natao de ity io inona ny tsanomana audit ny zavatra io le vagy zany aloha le hoe tena malagasy io tena miverina anatin'izay mihitsy zay enina mikabary ary fa ndraindray zany misy tena hoe tena tsy vita mihitsy ary tsy azon'ny olona anko manko le olana anatin'le izy ianao tena miezaka misy ohatrany hoe any université de tena anjely mantolo fa izany ina le zavatra mikorisarisa miantony ery teleferika zao de atao hoe trano mikorisarisa miantona mikorisarisa atamina micro azy ata mandeha mitaka mafy pitipeo andao za tsy zary ya tao verina kely allo eny tompoko efa eo ianao ya verina amin'ny resaka basy poliary le izy iona amin'ny vahoaka ny filoham-pirenena de tiana filana zay
fa eo amin'ilay hoe fiainam-vahoaka zao tena ndraiky filoham-pirenena mihitsy ve tena ndraiky mihitsy ve no fafamitana vahoaka misy vahoaka ndre any misy tompona ndraiky tisakazany any any reo olo reo anao tapitra sakananao satria ve tsy mitovy firehana amin'ny hevitra tiana ambara izana dotoana foana lay eritreritry n'ilay vahoaka malagasy dia tsy mandady arina ohatrany hoe ny anao foana ny marina ianareo foana ny marina anatin'izy na dia efa démontrena scientifiquement parlant tsy le namana teo moa le hoe fangaro fa izay ny ahafahana maneho an'le hevitra dia ampiko izany tsy hitako hoe inona ny tokony hidinan'ilay filoham-pirenena ho an'ny place poliara andehanazava an'izay amin'ny saim-bahoaka fa ny zavatra mety tiany zareo atao angambany amin'ny manaraka dia alohatsika hivadika nationalité français daholo dia mety hoe tsy olana le zavatra tiana apetraka ho an'ny ildipas andreo matofinoa zavatra afatra apita aminao dia rehefa tonga anao dia masahiny mijoro hoe isisy Madagasikara zay tompoko makasitaka ka tsika io zany satria zany koa nge mila everina koa lizy hoe régime inona zany tsika io zany navo zany irosoana hoe régime présidentiel ve tsika io zany sa régime parlementaire zany moa zany zao mila misy définition tsara misy famaritana mazava tsara ao anatin'le izy hoe rehefa inona no mahatonga an'ity satria hoe ndray ady azy ity zany dia tsy responsable amin'izay zavatra ataondria amin'ny devant ny parlement sy ny sisy da aloha raisina ny antso manaraka mianamana tompoko miarava tompoko malagasy zay zany no manontany an'le mpitondra reto io ry malagasy fa ipitondranao tsy malagasy zahataranasy le président république zany fa zahataranasy ka mila fanontaniana tsara mihitsy zany zao inona mihitsy mila manana raiky san'izay vahoaka malagasy fa tsy mitombotsy ao firenetsika no tadiavindreo fa amotian'ny firenetsika zatra tiandreo atao ohatrany ratsiratsy ny serasera farany iny mandray antso ray farany tsika satria fa mbivitra be ny lera dia raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny ora iresahany zay dia ampidirina izy raha tsy tafiditra izy dia tonga eo amin'ny amarany tsika ny vaovao ny ivelany mikasika ny baolina kitra ihany koa le arariva iny tsy azo adina io zany baolina kitra zany satria zany tonga atao anatin'ity hoe manasadalany ity dia ligy anakefatra satria nisy italiana dia misy frantsay dia nisy anglisy dia misy espagnol dia nitsana aloha zany zao ny espagnol ray dia asandray ny rariva zany no ahitana an'izy dia izy any anao famaranana amin'io angletera zany io raha ohatra kotikotiny zany zay anao zay io letsy efa miteny fa hoe article 42 dia anao anapitrotraka indray anao io zany any baolina dia boribori dia amin'ny rariva ho areny 20 minitra no ahitana ny iza no ivoaka mpandresaka anao zava ity antso farany miaraba toko allo miaraba toko salama davanareo mitokatety mila man'ny malagasy tokatena tokateo volateny dia ty resaka totriny tsy haiko hoe fitaka ve sa hono nataony président ty mampiasa amty colonel satria dia raha resaka ny tena nasivina zany resaka nataony le colonel tsy resaka le zavatra mahazo malagasy no resany fa ny zavatra anazy manokana moa zany zany hoe ina makasy makasy amin'ny ao amin'ny sehatry ny fahasalama ihany no resany fa izy tena ino tsy makasiky tena malagasy anao ny tompony le olona tokony andraikitra voalohany tokony resana tsy niteny iny tsy resana zany dia hoe président république izany hoe misy zany na tena nykirena sy ny fakapakana ny zavatra nylazaina dia tsy ilay resaka mahamalaka ny ataony malagasy misy no nidimo fa ny feofoa ady amin'ny ataony amin'ny resaka administration resaka fahasalamana
ireo zavatra marobe rehetra toyny kamontsaina sy ny reto ekipan'le président zany tiany lasaina zany ary tiany président hotsitana zany le olon'eo dia le colonel no ampiasaina raha fandiniana zany dia tsy tena malagasy aloha zany aloha fa atao hoe lafitsiny anao any nga colonel raha eno dia zavatra nalirahany iafoloha dia faharoa manarak'izay resaka ty pastoliaty ny zavatra ataony eo amin'ny fianakaviana republika sy ny patrimature tsisy fandinihana mihitsy zany tonga dia fotoana namerenana ny akanan'ny volan'le orinasa fotsiny ka tokony mba diniantsika malagasy angamba fotoana mihitsy no mijery ianao ihany ko no antso farany zany aloha tamin'ity maraina ity fa nyrariva mbola misy ny topenao ny alina mifampizara mbola be ny zavatra ifampizarana indrindra moa an'le tolotolotrasa izay manasoa ny mpiarabelona iny amabe miray kosa aloha dia mifarana aloha ny androany maraina tsarara ny androany no mifarana fa rapitso mbola eo rapitso mbola ntoy izay indrindra izy rariny sosiny tsara samy io tain'andriamanitra lavagenana sanatsy andresaka raha marapitso ino koa dia zatrazatra anao fa ngany le riny nefa eo ka hoe eno vahoaka sao dia mitangorona ny taolo kiosako eny ary mandrapitava dia soavanty daholo arapisindray miaro eny ary